Nanampy famatsiam-bola mititina 2.20 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara indray ny banky iraisam-pirenena ahafahana mividy vaksiny adina amin'ny coronavirus ary koa hanamafisana ny rafim-pahasalamana eto Madagasikara. Vinavinaina ahafahana mahazo vaksiny manodidina ny 2 tapitrisa fatra fanampiny io famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena io ka iantoham-baksiny ho an'ny mponina mahery ny 300. Ankoatra izay, anombinana, anaovana serasera sy fanentanana manodidina ny vaksiny fiarovana amin'ny COVID-19 koa io fanampiana io. Manampy ny famatsiam-bola 100 tapitrisa dolara efa nomen'ny banky iraisam-pirenena ity famatsiam-bola fanampiny ka heveriny fa tokony hahavita hividy sy hitahiry ary hizara vaksiny miisa 7 tapitrisa manerana ny nosy io famatsiam-bola io. Hatreto dia vaksiny miisa 5 alina sy 9 sy 3 tapitrisa fatra no efa tonga teto Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny rafitra mandamina COVAX no nazahoana ny ampahany betsaka tamin'izany. Vonina ny an'olotra 2 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 50 tapitrisa ariary ho an'ireo olona tsara sitrapo hanome vaovao momba ny fahamaizana andekaleka ny fitondram-panjakana. Izany no fanambarana nataon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo taorian'ny filazana fa tena natao fanahiniana tokoa ny fahamaizana andekaleka. Nanazava ihany koa ny ministera fa mety avy amin'ny fikasan-dratsy ihany koa no nahatonga ny fahatapahan-jiro lavareny sy lavabe tamin'ny alatsinainy hariva lasa teo. Nijoro vavolombelona ihany koa ny filoham-pirenena nandritra ny fitsidiany anandekaleka fa efa nisy ny olona nikasany hanome vola azy mba hanimbana ity toerana famokarana herinaratra ity. Nolaviny moa izany vola izany araka ny fitantarany saingy mety ho nisy ny olona nanaiky izany tolotra izany taty aoriana ka nahatonga ny fipoahana andekaleka. Tonga ny aona sy ny arahaba tratra ny taona vaovao ny filoha Andry Rajoelina teny Avoloha androany talata ny lehibe ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Nandritra izany fionana izany dia nifanome toky ary nanamafy ny rotonta fa vonona hiara-iasa ho fanasoavana ny vahoaka malagasy. Isan'ny noresahana nandritra ny fionana ny fiainam-pirenena ankehitriny toy ny zava-misy eny anivon'ny distrika tsirairay. Nanararotra ny fionana koa ny lehibe ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara mba hampitana ny afatry ny papa Ray Masina François ho an'ny filoham-pirenena malagasy mikasika ny fanabeazana mba hisiany ny fandriam-pahalemana maharitra sy ny fanomezana asa. Isan'ny afatry Pape François ihany koa ny fanasana manokana ny filoham-pirenena hitsidika ny any Vatican.